fitrinao amin'ny teninao misaotra ny amin'ny sofina afaka mandre sy ny hoe fahafahanay mbola manana etaeta na apeti zany rehetrarehetra zany dia tombony mihoatra lavitra noho zay irinay efa nomenao anay fa indraindray adininay no misaotranao tena misoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay mbola mety mihetsika mandeha tanteraka eo amin'ny fiainanao androany fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny vavanao teneno mihitsy dia avereno any amin'ny Jesosy tsisy avy amiko zany Andriamanitra naray ary tsy fahendreko tsy hoe zany tanteraka tsy hoe zany mendrika indrindra feno famindraponao miasa eo amin'ny fiainako raiso ho anao ny voninahitra Andriamanitra raiso ny fidirana ho anao Andriamanitra raiso ny laza ho anao Andriamanitra ho anao rehery zany mandrakizay misaotra amin'ny famindrapo misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny fanomezanao an'izao maraina ny talata vaovao zao indray saotra ihany koa ny amin'ny teny zay afafinao eto amin'ny alalan'ireo mpanompo malalanao rehetra zay irahanao napetraka eny ambavan'izy ireo koa ny teninao dia misaotra ny fisian'izy ireo tsirairay avy ho fantsonao ampelantananao ny amin'izany makasitraka Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Ndao ity tanana mafy ho an'ny tompo mangataka anao azo toerana amin'ity marain'ity alohan'ny zavatra rehetra dia tiako angamba aloha tonga dia miroso ao ve tatybody teo azafady ny amin'ilay témoignage vetivety kely fotsiny azafady indrindra makanisa aty aloha misy ifandraisany amin'ny fiainam-panahy ilay témoignage ny ray ijoroany tamin'ny nanasitranan'Andriamanitra anazy dia tena hoe tiako anairana antsika amin'ny fola izy mba ranatsika antoka hoe ohatra zany ka i Andriamanitra rehefa tena hoe manao ny asany sy ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Voninahitra ho an'i Jesosy fa efa nijoro vavolombelona ilay tary amin'ny trampokon'olona dia ohatran'ny hoe nahita tena tsy nahita mihitsy zany io masoko fa tonga dia maintimainty be ny ilany dia nanomboka ny sokafan'i Jesosy ilay izy dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa naverin'i Jesosy tamin'ny loany ny jatsy ninona fanafody dia hoe ho any amin'ny dokotera dia hoe ho didiana ilay izy dia natoko tanteraka an'Andriamanitra fa tsy ohatran'ny hoe tsy zany ny programan'Andriamanitra amiko tsy zany ho didiana zany mihitsy dia fahatokiana tena natoky an'i Jesosy tanteraka dia voninahitra ho anazy averiko any aminy voninahitra fa mahita tsara amin'ny masoko. Inona ny zavatra nataony taty nandritra n'ilay fotoana tamin'ny voalohany tsy inona ilay izy tsy tena tonga dia nahita fa tamin'ny alalan'ilay vavaka zany kely fotsiny nihita zany ohatran'ny hoe loko sy ny etsetra fa nandritra n'izay fotoana izay mandra-pahatonga ny androany inona ny zavatra mba nataonao tiako hoe zay ilay fototra ao anatin'ilay izy hoe ilay fitantanan'Andriamanitra tsy ao anatin'ny fahamaikany hoe tsy hoe maika Andriamanitra ampahiratra ny masonao fa tena nety ianao ho tantanan'Andriamanitra dia inona izay fitantanan'izay natonga ny fampahiratana tena voalohany aloha tena nanovany toe-poko rehetrarehetra mihitsiny dia ny momba anahy rehetra zany tena novaiko daholo tena nanova tanteraka dia izaho moa mitaizankizy dia rehefa mpitaizana ilay ankizy indraindray ohatrany hoe somary miakatra kely fa tena namboariko tena tamin'ny foko iray matory tsy hoe te ho sitrana dia hoe mody amboariko ity fa tena ny tao anatiko rehetra mihitsy tena novaiko tanteraka dia tena nanaiky zany nitaritan'i Jesosy hoe tsy dia io loatra ny important amiko fa ny fiovako afa tsy maninona raha ohatra ka jamba nefa ny tena mitoetra ao aminao ny toe-poko rehetra dia tsy fantatro nataon'i Jesosy tsikelikely dia izao izy mahita tsara tena mahita tsara dia voninahitra ho an'i Jesosy satria teo tsy izy nahita iny le ohatrany hoe le nanjavozavona le tambolohany joloko vavolombelona dia tsy mahita olona raha tsy akaikely ohatr' izao rehefa le izy nanomboka ny nahita zany dia ny kely dia ny olona koa ny fahitako anazy ohatrany hoe azo mikopakopaka dia le olona fotsiny tazako fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena
mahita tsara averiko any amin'ny voninahitra ho an'lay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra amen hitanareo a le izy tsisy an'izany atao hoe andriamanitra zany maika be fotsiny hoe tiany ahiratra ianao fa raha mahiratra renao dia ataonao inona le masonao e hijerevana tele ao anatin'ny adiny valo sa omena fanolora tena ho an'ny telefona dia moin vavaka meo an'andriamanitra ny tombony amin'izay fahatsarana rehetra omeny anao dia rehefa mandroso ianao amina toe-po dia andriamanitra manova an'le izy tsikelikely eny hitanareo fa velona jesosy manao an'le izy fa tsy olombelona zany satria na hivavaka eo ary tsika ka ho tsemboka eo rehefa tsy hanao aloha andriamanitra fa namboatra olona anankiray dia eo aloha tsika mandra-pahatateraka ny sitrapony a amin'izay zavatra tiany atao a eo amin'ny zanany tsirairay avy azakivy ianao fa inona le tenen'ny ranabavy teo zao natao ny ranabavy body teo hoe tsy maninona jesosy najamba ary afa tsy problème fa zay ny ombonako aminao ny fiombonako aminao ny zava-dehibe fa rehefa mivotsorany momba azy fa tsy miamy fiainana izy hoe tena tsy maintsy ahiratra fa za be finoana dia ozy izy andriamanitra hoe aha ho karakaraiko ianao a dia ampahiratoko ny masonao a mandra-pahatateraka izany ho voninahitry ny anarako andao ity tanana mafy be eo an'andriamanitra mala ny irana nandeha nakany amina toerana anankiray tsy lavitra fatao avaran-tanànanay tao olona matanjaka be tena matanjaka mangady vovo mavita ny zavatra rehetrarehetra tonga dia tsy nahetsika paralysé dia nale mitratra ny AVC dia mitomany izy misaote izy eny ambony fandriana satria le saina matanjaka fa le vatana manohatra dia nitomany olona io nanantona anahy dia zao no nataony natonoko tany an-trano zao fa tsy nanantona anahy tomany izy natonoko tany an-tranony hoe vavao a pastera fa raha mandeha am'izao a dia nompo an'andriamanitra am'izay fa tsy etoko any am'izay tiako andehanana tso ny tonga zay na tonga le voavavaka vao maraina teo a na ame voninahitrin'andriamanitra tsy hoe aki akory tongotra afaka mandeha io fa rehefa tsy voakomanda ny sainao tso ny tongotra io dia ho tsapanao hoe misy miazony io fa tsy avy aminao satria raha voazo ny sainao daola ny zavatra rehetra dia ny tongotra aloha no ataonao zay ampandeha azy voalohany teteny aminao a ampanopoy an'andriamanitra zay tombony rehetra omeny ianao ampanopoy an'andriamanitra tomany le raha nga tsy hitako zay natao anazy zako ataovy le miracle dia ozy maintsy anazy zaho tsy mpanao fahagagana manolory se tena ho an'andriamanitra mibe basy aka zay efa nieritreritra mihitsy raha vao tonga eo zao iny dia hitsangana tsy finoana ny anaran'izany fa fanantenan'olona ngasa tsy niantory teny tamin'ny sapotsy fa voazona zay olona matoky olona raha za vily zany no fiankofana fa tsy olona manafaka jesosy kristy avy any nazareta no ilaise isorako andriamanitra nainy jesosy kristy ny apitso maraina tamin'ny maraina afaka omaly ariva ny nandeha tany dia tamin'ny maraina omaly maraina ny verina nijery an'le olona mivavaka ny alina dia nakany dia naverina indray mivavaka nanomboka nyhetsika ny tonga sy ny tanany nanomboka ny hetsika satria tao izy ny tomany tao dia ny fony no amalian'andriamanitra azy aza fatra mpitady vahaolana eny ivelany fa ny fahasoavan'andriamanitra dia omen'andriamanitra ho amin'ny tanjona ananganan'andriamanitra ny olona fibebahana aloha tsy eo amin'ny décision-ny olona ny anafak'olona anankiray fa le tompony aina sy ny fihavananao aminy no antoka lehibe indrindra ahafahany manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao hitantsika tsara avy andriamanitra anomboka tsika amin'ny teny fiainana androany maraina fa ampy ho atsika aloha zay sakafo maraina ny men'andriamanitra tao anatina fahavolombelona fo izay ndao ity tanana mafy be ho an'ny tompontsika ndao na izara amintsika mahakasika momba ny ota ny fahafatesana sy ny nanovan'andriamanitra atsika olom-baovao mandresy fakapanahy ka androany maraina zany ho fitiantsika le izy amina lohateny anankiray lay hoe zanaka akarina mandresy ny heri ny fahafatesana sy ny fakapanahy zanak'andriamanitra akariny mandresy ny heri ny fahafatesana sy ny fakapanahy
Andriamanitra tsy namorona fahafatesana ary Andriamanitra tsy namorona devoly. Fa Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra nataonao tsara ary nataonao tsara indrindra ny namorona ny asa. Raha mandinitsika amin'ny Genesis toko voalohany. Ny Genesis toko voalohany dia maneho sy mamaritra ary manambara amintsika ny asa famoronan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Dia amin'ny Genesis toko voalohany io ny 9:30 farany dia zao ny voasoratra ao. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony arindro tsara indrindra zany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina zany. Teo amin'io andro fahaenina io zany namintan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia rehefa hitany fa tsara indrindra dia niala sasatra izy. Tiako tsapantsika aloha fa isaky manao zavatra Andriamanitra isaky ny andininy mandrapatonga ny andro fahaenina dia tsy miteny Andriamanitra hoe tsara indrindra. Fa Andriamanitra miteny foana hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Tsara fotsiny. Fa rehefa any amin'ny farany izy dans l'ensemble ny zavatra nataony rehetra rehefa vita vao niteny Andriamanitra hoe tsara indrindra. Dia ny zavatra tiako tsapantsika zany ao anatin'ilay izy rehefa hoe vita ny fahatsarana indrindra izay nataon'Andriamanitra dia ao amin'ny Genesis toko 2 misy zavatra somary nanaitra kely. Ary io indrindra tsika izao. Ao amin'ny Genesis toko 2 Andriamanitra dia namorona ny olombelona. Efa vita ny olombelona amin'ny teny lasy vavy namorona ny asa. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra zany. Zany hoe voasokajy ho isan'ny zavatra tsara indrindra ny foron'Andriamanitra ny olona. Fa rehefa ny tantaran'Andriamanitra ny famorona ny olona amin'ny Genesis toko 2 dia misy zavatra nolazain'Andriamanitra zay hoe tsy tsara indray ozy izy. Raha irera lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy. Raha ny tsara indrindra rehefa nomeny amin'ny Genesis toko 1 ny 9:30 dia mbola ny tena Andriamanitra hoe misy zavatra tsy tsara indray eo amin'ny fiainan'ny olona lehilahy raha tsy anaovana vady saza ho azy izy. Zany hoe misy zany mifatra ny fahatsarana ambony ny fahatsarana indrindra. Dia afa mafy an'Andriamanitra. Ao avy eo indray Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 3 variana be fa amin'ny Genesis toko 2 izy vao nanondro ny fisian'ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy eo afovoany ny sa. Dia mifanontaniana mipetraka mety mitovy amiko ihany ianao eo am-pamakiana hoe fa maninona Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko 1 ny 9:30 mametraka fa ary hitan'Andriamanitra fa ny tsara indrindra ny nataony. Nefa eo afovoan'ny sa misy asa famoronana nataony misy hoe faratsiana tafiditra azo fahalalana ny ratsy tsy teny an'le tsara satria le tsara efa voalazana amin'ny Genesis toko 1:30. Azonareo ve le izy? Dia hoe azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Misy heviny ara-panahy zany le zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Zany hoe ny foron'Andriamanitra ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy teo ampovoan'ny sa sy ny hazo naina. Dia narovan'Andriamanitra io toerana io mba tsy narovan'Andriamanitra zany ny olombelona ny tenenin'Andriamanitra amin'ny fotoana inananao an'io dia ho faty ianao fa tandreo. Dia zao ny zavatra nitrangy. Andriamanitra tsy tia ame any Adama fa fahana hihinana an'io azo mialohan'ny autorisation. Satria matoana sy n'Andriamanitra ny hazo naina tsy maintsy ho faty izay hihinana an'le izy vao velona rehefa avy eo. Fa rehefa autorisé i Adama hanokatra ny maso ny hitany faharatsiana dia zay le hoe nienjerany devoly nisy ratsy tafiditra teto an-tany na nelanelana ny Genesis toko 1 sy ny Genesis toko 2 dia lasa nasian'Andriamanitra azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo fovoan'ny sa. Dia isy fotoan'Andriamanitra teny amin'ny Adama hoe hoano amin'izay io autorisé dia hoan'le izy misokatra ny masony fa matanjaka ao anaty obéissance ny volonté na ny sitrapo ahafahany tsara ny faharatsiana io hanafoanana ny heriny. Dia avy eo amin'izay asain'Andriamanitra hihinana izy ny hazo naina mba ho velona mandrakizay ao anaty fakatoavana an'Andriamanitra. Dia ndao hotoizako le izy mihaino tsaranareo teo amin'ny Genesis toko 3 taitra be mihitsy hoe Andriamanitra Andriamanitra ny teny hoe zao ny olona ozy izy vao tahaky ny anankiray amintsika.
Zany hoe tsy tena le endrik'Andriamanitra amin'ny fahafenony le fahatsarana indrindra voalohany nataony. Sy le hoe tsy tsara raha irery fa nanovako vady saza ho azy eo amin'ny programan'olombelona ny tiako zarena fa ny fahatsaranaandriamanitra zany tsy hoe fahatsarana indrindra na fahatsarana mihoatra fa fahatsarana faratapony. Ny fahatsaran'Andriamanitra zany no fahatsarana tsisy fetra na fatra na fampitahana fa ny ambony indrindra. Matoa Andriamanitra ny teny hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra, tahaka ny endrik'Andriamanitra, tahaka n'Andriamanitra namoronana ny olona. Mbola tsy feno ny fepetra-panahafa n'Andriamanitra ny olona raha tsy tanteraka sy miafina ao ambadiky ny fotoana iotorizena-Andriamanitra ny olona. Inona ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy vao tena tomombana ny famoronan'Andriamanitra ny olona feno eo amin'ilay tena endrika hitovizana aminy. Atsangana ny tanao raha azonao tsara ny zavatra tiako zany. Genesis toko voalohany sy toko faharoa sy toko fahatelo ny zaraiko eto. Dia enoy amin'izay ny zavatra misy. Ny fahatsaran'Andriamanitra zany dia fahatsarana tsy hoe tsara indrindra ianao, mbola tsy manambara ny fahatsarana zany. Na hoe tsara mihoatra ianao, tsy mbola fa izany ny fahatsarana faratapony indrindra. Zay no mahatonga ny famorona ny olona zany nisy etape le fahatsarana nanehoan'Andriamanitra ny fahatsarana teo famorona ny olombelona. Ao a. Dia inona ary zany ny zavatra mitranga ao anatin'ilay izy. Tanteraka zany le hoe rehefa hita hoe tsara indrindra dia namoron'Andriamanitra tsy namorona faharatsiana kay Andriamanitra fa namorona azo nain'Andriamanitra sy namorona azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Andriamanitra. Dia io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io tsy hoe vokatry ny famorona zavatra ratsy fa hanokafana ny masom-panan'ny olona amin'ny fotoam-pitsarana n'io faharatsiana io dia tsy iza fa ny devoly sy ny anjely mivadika ny anjera tetỳ-tany araka ny voalazan'ny Apokalipsy toko 14:24. Tokony efifarana zany ny asan'ny devoly raha naniandro ny tômpy i Adama amin'ny problema ny Adama nanaiky ny devoly izy dia voafitaka tsy akatohan'Andriamanitra fa tonga dia mihinana melohan'ny fotoana le azo fahalalana tsara sy ny ratsy nanokafana ny masony dia lasa tafiditra ao anaty fahalalana koa ny devoly amin'ny lalana ny olona ny fampianaran-diso sy ny karazana zavatra be dia be izay misy amin'izao fiainana zao indrindra amin'izao andro farany zao. Ho tonga eo indrindratsika izao dia ahoana ary ny fipetrany. Ny azo fovoan'ny sa ara-panoharana dia ny fonao. Io le centre hiditra amin'izay tsika. Ty le azo fovoan'ny sa dia ao ny azo naina, ao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Le grain na le vo dia ao. Fa le fahalalana ny tsara sy ny ratsy ato ao misaina. Zany hoe famoronana ivelan'le fahatsarana indrindra namoron'Andriamanitra ny azo naina teo fovoan'ny sa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy satria tsy ny mentionné-n'Andriamanitra tao amin'ny Genesis toko voalohany fisiny fa amin'ny Genesis toko faharoa vao nilazain'Andriamanitra sy ny tanysainy ny fisin'ireo azo anankiroa ireo. Dia eo tsika ny mila mamantatra zay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy eo ny hevin'ny aina. Zany hoe ny azona ny fiainanao sy ny mandrakizay ianao ny fanapaha-kevitra raisinao ao am-ponao dia ny ety ambonin'ny tany ianao ao le azonaina. Ao koa ny ahafahanao mandray fanapaha-kevitra anao ny tsara sy anao ny ratsy reny le fisainana ratsy kely reny, reny le fisainana mahafinaritra be reny rehetrarehetra reny dia avy eo amin'le ivo anankiray tian'Andriamanitra arovana sy mahasari-piaro azy arovana tandremo. Ao a fanoharana ny lazaiko eto amin'izay miditra amin'izay tsika ara-panoharana zay mahatonga ny sekolon'ny fiainana tsy maintsy manomboka ny fiovampo. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, fiovampo aloha, fiovampo aloha. Ny toerana eo amin'ny ivo dia ny fo, ary ao amin'ny fo no mitsimoka ny vo manimba ny saina na ho tsara io na ho ratsy io. Azontsika raisina amin'izao toy ny fanoharana mikasika momba ny hoe hiatritsika fiainana zany zavatra rehetrarehetra zany.
Ny fahalalana tsara sy ny ratsy dia mitsimoka avy ao am-pon'ny olona. Ozy izy Paoly apôstôly amin'ny Romana 5:12 anangy amin'izay isika. Romana 5:12. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy amin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota ny diran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Avy amin'ny olona anankiray ny ota no niditra, dia avy amin'ny ota no niditra ny fahafatesana. Avy ao amin'ny ota ny fahafatesana fa tsy Andriamanitra no nanomorona fahafatesana. Teraka avy ao amin'ny ota ny fahafatesana fa tsy Andriamanitra no namorona fahafatesana. Fa Andriamanitra naalala. Fa raha mandika ny tenin'ny olona ka inona ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa. Ny fahafatesana dia teraka avy amin'ny tsy fankatoavana. Avy amin'ny tsy fankatoavana. Nandrara Andriamanitra ny tsy hinanana fa ny olona ninana. Ny dikan'izay isaky ny misy teny toerana dia misy fahafatesana tafiditra. Korintianina 1:5-20. Zay no mahatonga ny fahafatesana ho fahavalon'Andriamanitra. Korintianina 1:5-20. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Ny fahavalo farany ho resena dia ny fahafatesana. Midika fa mandraka androany tsy tena mbola atao hoe farana tanteraka, ny farana tanteraka ny problema ny fahafatesana. Aza vaiko izy dia manaraka tsara fotsiny tsika fa tenin'Andriamanitra ny zaraiko eto ary tsy sarotra be ilay izy. Satria izy le farany ho resena ny fahafatesana. Fa ny zavatra anananao androany rehefa ao anatinao Kristy fiainana dia anisan'ny olona miavaka amin'ny rehetra ianao, manana fahefana anapaka amin'ny herin'ny fahafatesana. Zany no mahatonga ny kristianina nandrain'i Jesosy satria mbola maty, mety maty. Satria mbola tsy mifarana ny tantara momba ny fahafatesana raha tsy miseho ny amin'ny raha lanitra Jesosy apakatra ny fiangonana. Ny hoe ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena. Ary ao tsara ty fampianarana ity dia zao ilay fahamarinana. Amin'ny fotoana isehoan'i Jesosy dia efa nanomboka nampiampita ny fiainany ao anatitsika izy. Taoriany fitsanganany tenany tamin'ny maty. Zay no mahasarobidy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Manome antoka atsika ilay fiainam-baovao ananatsika ao anaty amazanak'Andriamanitra atsika, ananganany atsika hitafy an'ilay tsy fahalovana taoriany ny fitsanganany, ilay endriky ny fitsanganany hiampita ao anatsika rehefa isehony amin'ny raha malanitra izy. Dikan'izay rehefa aneno ny feon'arkanjely sy ny trompetin'Andriamanitra dia hovantsika hitafy ny tsy fahalovana mifarana teo amin'izay ilay fahavalo farany ho resena vita ny amin'ny tantaran'ny fahafatesana. Satria naseho teo amin'ny nofo ny fandresena ny fahafatesana zay fahavalo farany. Ny fandraisanao an' Jesosy zany dia programa mpanomanan'Andriamanitra ilay endrika ao aminy. Satria Jesosy ilay Andriamanitra teny tonga nofo naka ny endriky ny olona, amonjy ny olona. Rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy, ao anatinao ny fanahany, dia zao ianao manahaka an' Jesosy amin'izay, manomboka tsy mihavana amin'ilay nofo corrompu, mety potika, ratsy, rava, lo. Inona ny toetran'io? Tia tena. Inona ny toetran'io? Mandainga. Inona ny toetran'io? Misoloky. Inona ny toetran'io? Ratsy fanahy. Inona ny toetran'io? Mpialina. Inona ny toetran'io? Mpakahala. Inona ny toetran'io? Tsy tia olona. Inona ny toetran'io? Nofo mety loha. Zay no mahatonga ny fanan'Andriamanitra nalefa nymeloa ao anatinao parakleto. Parakleto manomana ny fiainam-pananao fanahy masina. Anahafanao ny endriky Jesosy amin'ny fandresen'i Kristy ao anatinao ny toe-panahy matanjaka. Booster ny fanahy masina ao anatinao ny amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra endrika anankiroa, ny zavatra rehetra momba ny fiainana
sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Nomeny ao anatinao. Atao ina le toe-panahy araka an'Andriamanitra? Le toe-panahy araka an'Andriamanitra anahafanao an Kristy. Kristy no modelin'Andriamanitra naseho teo amin'ny olona. Lay tena endriky ny olona araka n'Andriamanitra sy ny foroniny sy tian'Andriamanitra ahitana ny olona zay ny foroniny hatrany am-boalohany. Jesosy Kristy. Noho izany ny fanafanao an Kristy dia mety ambony tany dia fanomananao ny fiainanao ovana anafana ny endriny rehefa iseho izy. Zay hita teo amin'ny ara-panahy, zay le hoe fitahim-panahy rehetra ny an-danitra mikorinao anatinao, nanovanao, nanapakanao tamin'ny fibebahana. Iny amin'izay ny anehoananao rehefa iseho ny amin'ny raha manoloranitra izy. Satria mahazo aina ny fanahy anovanao anahaka an Jesosy arak'izay tena endriny tokoa. Am Jesosy tsisy orgueil, tsisy avinavinao aminy, fa izy manohatra mpiavinavina, fa izy manome fahasoavana ao manetry tena, fanetretena ny mission. Zany hoe le fruit tadiavin'i Jesosy zany, hoe ny any haniko dia zay manao ny sitrapon'ny raiko, zay ny an-danitra sy mavita ny asany. Afaka venao mba ho isan'ny antom-pisina iray anome fifalilan'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao eto ambonin'ny tany. Fa raha deniny ety tany ianao manomana amin'ny fiainana ho avy amin'ny fanekenao anetry tena hoe za tsy maintsy dikany hoe tsy maintsy terena ianao hiena, za tsy maintsy miena, fa Kristy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy mihetry, fa Kristy tsy maintsy misandratra. Dia hozy izy Paoly, sa hozy izy maniry mba hamenona anareo ny fahafenon'Andriamanitra ao anatinareo. Rehefa feno Andriamanitra ianao dia manomboka tsy misy tahotra fahafatesana ao anatinao. Zay zany anisany porofo anankiray ahalalana fa ny Kristy ny olona anankiray, ny olona tena an Jesosy Kristy dia tsy mametraka ny finoany an'Andriamanitra ao ambany fialofany ny tahotra fahafatesana. Tsy miany ainy. Tanao le vavolombelony taty body teo nanomboka teo dia ohatr'izao zany ve masoko mahita kely fotsiny Andriamanitra tsy maninona fa naotr'izao ara ny tahany masoko dia anome voninahitra anao foana. Tsy taotso zany le hoe fa maninona raha ny ohatr'izao fa kristianina fiahina teny zany. Misy problème hitanareo rehefa mandeha ny tombile dia misy le maridrifina indisy ahitana eo amin'ny tableau hoe efa manomboka miheriditra zany fiole zany essencenao zany. Efa mirehitra ny témoin, ny alalana l'izy mirehitra ny témoin ny essence, dia efa manomboka mielany zany le solika eo. Dia zay ny anton'le fivoriana ao anatin'le fampaherezana ny zaraiko hoe tsy hoe mizara fahasoavana satria tompon'ny fahasoavana fa Kristy ny tompon'ny fahasoavana. Na Jaona koa raha napiditra ny tenany ao amin'ny hoe avy ao amin'ny fahafenonana nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Tsika rehetra izy Jaona fa tsy hoe zarery. Ao a. Dia zao ny anton'ny fotoana ohatr'izao zany ifampizarantsika ao anatin'ny teny ahafahan'Andriamanitra sy ny fanahiny mampiampita an'le fahasoavana ameno anao anana hery ao anatinao. Dia manomboka mety tsapantsika amin'izay hoe tika izy zany ny clé manaitra ny fon'Andriamanitra tena tonga n'Andriamanitra hiasa. Isaky ny tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ka badenina be tereny filana dia mora kely amin'ny devoly ny amily lalana anao amin'ny fakapanahy. Hozaraiko eto zay rehefa avy eo. Hiditra amin'izay tsika amin'le hoe ohatr'izao kay zany ny fidiran'ny fakapanahy ny fiainan'ny olona fa traizana nanomboka nidirana izy io ariana nefa nan'le izy rehefa avy eo. Tanjon'i Jesosy anefany mifanohatra amin'izay ny atonga anao atanjaka tsara andresy fakapanahy mazanak'Andriamanitra anao ataovy amen. Ny anahafanao an'i Kristy mba hita taratra ny fiainam-panahinao le fiovana aseho amin'ny andro farany andravana n'le fahavalo farany ho resena dia tsy in'izany fa mifahafatesana. Zany hoe le olona ovana hitafiny tsy fahalovana olona efa niova fo melohan'ny fotoana ionany amin'i Jesosy. Mamy ane zany Jesosy, tena mamy zany teny zany. Ka zao raha mahita olona maty ianao dia tsy Andriamanitra no miasa fa fahavalo zay ho resena amin'ny andro farany no mahatonga le fahafatesana ny tranga. Ary eto no nairako antsika amin'izay navahan Jesosy tsara ny momba ny mpino sy ny olona tsy manana azy rehefa miala eto an-tany. Mety fahafatesana ny hitany masonao amina mpino anankiray hoe maty izy fa Andriamanitra tsy mahita azy maty fa Andriamanitra mahita azy matory. Enoy mpino matory
fa ny jentilisa no maty. Ozy izy Jesosy rehefa ndeha tany amin'ny Lazarosy, matory Lazarosy sakaisako fandeha amo azy. Zany hoe amin'Andriamanitra zany mitovy no matory amin'ny alina sy ny fomaraina sy ny fahafatesan'ny olona mandra-piveriny. Noho izany, raha miresaka amin'ny Baiboly hoe hery ny fahafatesana, misy responsable na hery atao hoe fahotana avy ao amin'ny ota mahatonga ny olona mety maty. Fa ny hoe torimaso tsy mitovy amin'ny fahafatesana, satria misy safidy tafiditra ao anatin'ny torimaso mba ahafahan'ny olona anankiray manapa-kevitra hoe andeha tory amin'izay ndasany eo zanakely. Ny mpino tsy maty fa ny mpino matory. Ny fahafatesana avy amin'ny hery fa ny matory kosa safidy. Naraka tsaritsika. Tsy misy olona anankiray terena atory amin'ny kery zany. Fa raha terena atory dia ny masoko fotsiny no mikipy fa mbola tsy matory afa mahatsiaro. Activé daholo ny sofina sy ny tena iray manontolo. Matory rehefa tapa-kevitra ny atory. Zany mahatonga ny olona anankiray mahavita miaritra tsy matory miaritory satria safidy sy fanapaha-kevitra ny torimaso. Dia hozy izy ny Baiboly hoe rehefa mandrainy Jesosy tsika dia nantsoa ny hiala teo amin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainany. Inona ary zany ny dikan'ilay hoe mpino matory? Azonao atao atsafidy manomboka androany ny fijoroana ao ambadiky ny fanapaha-kevitry ny atory, ahatsapahanao hoe tena vonona Jesosy fa ndeha atory amin'izay. Azonareo fetraka ilay izy. Dikany hoe safidy tsisy tahotra tsony fa miomana ny saina sy ny fo hoe lalana ilay izy. Fa ny olona tereny fahafatesana ho faty matahotra fahafatesana izy satria tsy manana fahavonona sy fanapaha-kevitra ao anatin'ny fony amotsitra fa mametraka n'ity fiainana ity ho lara-pahamehana mihoatra no fiainana ho avy zay ho manin'Andriamanitra azy. Tsy manam-panantenana amin'ny ho avy ilay olona. Dikan'izay tereny devoly amin'ny kery izy. Iainao anaty fatahorana hoe fanamperana amin'ny fahafatesana. Ho anao tsy fanamperana amin'ny fahafatesana fa toromaso. Satria anao manatsafidy sy fahatakarana ao anaty fa tsy tapitra treo amin'ny fiainanao fa mitohy miaraka amin'i Jesosy. Ary tsapanao mialohan'ny fotoana ialana ho eto ambony tany, zava-dehibe mila fantatry ny mpino kristiana zany, fa tsy le felana ho eto tany akory ny olana, fa rehefa ho avy Jesosy ka neny ny feonaraka Jesosy mitropetra an'Andriamanitra hifankahita amin'ny venao. Zay le mahasafidy an'le torimaso. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nandrainy Jesosy sika dia nesoriny hiala ho ao amin'ny fahafatesana fahana Jona voalohany toko 7:4. Hozy izy ny ten'Andriamanitra. Fantatsika fa efa tafafindra hono tsika niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Satria tia ny rahalahy zay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Hitanareo amin'izay ny sokajim-panehoana ny fiainana dia ny fahavelomanao ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria tafafindra tsika niala tao amin'ny fahafatesana, tsy any amin'ny clan mahatsony fa nafindrany teo amin'ny fiainantsika. Satria Andriamanitra mandrakizay rehefa ny transferen Jesosy ho ao anatinao ny fiainana atao hoe Zoe, fiainan'Andriamanitra tamin'ny nandraisanao an' Jesosy dia ao anatinao ny fanahany. Rehefa ao anatinao ny fanahany tsy ny konsiderena ho isan'ny maty tsony ianao fa isan'ny olona manana ny fiainan'Andriamanitra velona miasa ao anatinao. Zay anovanao aseho tahaka ny Kristy eto an-tany. Halleluja. Satria manahaka an' Jesosy ary rehefa tanteraka ny fanahafanao an' Jesosy dia tonga ny fotoana anovany Jesosy ianao hitovy endrika aminy eo amin'ny hitamaso amin'izay rehefa maneno feonaraka an'izay sy ny tropetra an'Andriamanitra mihintsana sy mialy ty mety loha ty fa hitafony tsy fahalovanytsika dia ilay endrika izay hitovizantsika aminy tamin'ilay endrika izay nitsangana ny tenany tamin'ny maty. Zay no mahatonga ny fanahy masina tsy mitondra imazina sary hafa ao anatinao fa raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinao. Dia zay fanahy zay koa no hiasa mahery anangana ny tenanao mety maty amin'ny fotoana iverenany, anahafanao endrika aminy satria zay mino azy sy ny fitsanganany ihany no hatsangany hitovy endrika aminy amin'ny fotoana iverenany.
Alléluia. Mbola voasoratra no mijonona amin'ny filazantsarany jaune. Amin'ny filazantsarany jaune toko fahadimy ny andininy fa efatra amin'ny roapolo. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandreny teny kaminy zay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy omelohana fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Hitanao? Raha vao mino ianao zay mandreny teny kaminy zay naniraka, mino an Jesosy, mino ny ray, no manana fiainana mandrakizay, manana fiainana mandrakizay ao anatinao ianao ka tsy hoelohina satria nahoana na hoe ho tsaraina. Satria arakaraky ny androsonao ny atao hoe mino ny teny dia mpanatanteraka ny teny. Dia nafindra ianao, nafindra, tonga dia nafindra an'Andriamanitra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Inona zany le namindrananao raha mitovy amin'le teo aloha ihany ny etahanao? Mila tsapanao ny lanjan'le fiainana. Amen. Ny Romanina toko fahadimy ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo na voasoratra ao fa raha nifahatsony olona anankiray nanjaka ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray. Maiky izay mahazo ny habeny fahasoavana sy ny fanomezana ny fahamarinana no anjaka ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy vakio tsara io. Ary ny Romanina toko fahavalo andiny faharoa aza adiny re olona. Romanina toko fahavalo ny andiny faharoa ina ny zavatra voasoratra ao fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina no anafaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Eo tsika. Ao amin'ny Kristy io le lalàn'ny fananaina manafaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ka ny mpino tsy maty fa matory. Ny mpino dia nataon'Andriamanitra ho toy ny mitovy ny etahany andeha atory ny fomaraina sy ny alany eto tany amin'ny endriky ny fahafatesana manam-piveriny Jesosy amin'ny azy. Zany hoe raha adika ny mpino raha miala eto tany dia zao manam-panantenana fa atsangana ifo. Zay no mahatonga ny Jesosy miteny hoe matory. Satria Jesosy efa nanomana ny mpino atory fa tsy ho faty. Regle zany ny problème momba amin'ny fahafatesana tamin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy ho faty teo amin'ny toeranao sy nitsangana nandresy an'izany teo amin'ny toeranao mba hanananao fanantenana fa ianao dia tokony hanomana ny sainao dia mety ambonin'ny tany fa raha miala eto ianao dia matory fa tsy maty. Jakoba toko voalohany hiditra amin'izay tsika hoe miresaka momba ny fakapanahy fa inona ny zavatra mitranka pasteur ary manodidina lezy eo amin'ny fanomanana ny diako andeha atory. Alleluia. Alleluia. Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Mazava be ny fanambarany rahalahy Jakoba malala ny fahamarinana. Ozy izy raha misy alay-panahy ozy dia aoka izy ianao hoe dia aoka izy tsy anao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra ozy izy tsy azo ny ratsy alay-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Ao a fozy izy andiny fefatra ambin'ny folo fa samy alay-panahy ny olona raha tariny filany sy fitahina izy. Ary ny filana rehetra torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitany ianareo rahalahy nitsindriny ny Jakoba hoe malalako. Ao a. Ao a. Filana miteraka ota miteraka fahafatesana rehefa tanteraka. Ozy Jakoba hoe alay-panahy ny olona rehefa hoentin'ny filana. Rehefa zaka ny filana na koa hoe rehefa tafiditra sy manapaka anao filana dia tanteraka ny ota, teraka izy zany. Ary ny ota rehefa tanteraka dia lasa teraka ny fahafatesana. Eto ny teny tsy miresaka momba an'Andriamanitra sy devoly. Eto ny teny dia manambara momba ny olona nateraka indray niatrika fakapanahy. Olona nyresan'Andriamanitra sy safidy ny olona eto. Manana filana mitondra azy ny olona tsirairay avy. Ino io filana io? Io filana io dia faniriana mitoetra eo amin'ny nofo mampiavaka ny olona tsirairay avy amin'izay zavatra rehetra ilainy eto amin'ity zao tontolo zao mandalo vetivety 70 taona sy 80 taona ity.
eo satana miditra tsetra mambaby sy mampiditra ny programany mandrava ny fiombonanao amin'Andriamanitra mahatonga anao tsy mahavita manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa mora variana amin'ny télé, variana amin'ny téléphone, averiko ihany. Ohatrany hoe zany foana koa nolazain'ny pastera, oui, ao anatin'ny filany zany rehetrarehetra zany. Zay olona manana faniriana dia afaka alaim-panany dikany. Zay ny tiany Jakobo tenenina. Raha ianao zao olona anankiray manana faniriana dia azo alaim-panahy tsara ianao zany. Afaka alaim-panahy. Matoa ianao tsy alaim-panahy dia ny dikan'izay tsy manana filana ianao zany ary tsy manana faniriana. Misy dikany matoa miresaka ohatr'izany. Noho izany azagaky dareo fa mety alaim-panahy pastera, alaim-panahy ny ray aman-dreninareo, alaim-panahy ny zanakareo, alaim-panahy ny ankonana raha mbola olona ka manam-paniriana, alaim-panahy daholo satria manana faniriana izy. Noho izany hozy izy Jakoba tsy misy olona tsy alaim-panahy zany eto ambonin'ny tany nizana izy. Ny olona rehetra dia alaim-panahy, ny olona manana filana dia manam-paniriana, ary eo Satana dia tadidio manao zay fomba fotsiny izy ampiasana n'le filana ao anatinao mba ho lalana ahafahany manjono anao anota hiala amin'ny volonten'Andriamanitra. Tsy afaka ny maka fanahinao ny devoly raha tsy efa zavatra irinao aloha le izy. Raha tsy ao faniriana dia tsy alaim-panahy ianao. Ohatra, rehefa nantsoin'Andriamanitra dia mety manam-paniriana no ampiasainy. Ohatra, tsy ratsy zany. Fa zao ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, mila miroso fotsiny eo amin'ny sitrapony, fa tsy mainky nitady lalana hafa satria rehefa hoentin'ny filana no ampiasain'Andriamanitra mety diso lalana any amin'ny fanosorana hafa. Satria ny vokatra ao anatin'ny Matteo 24:24 dia efa nataon'i Jesosy fa ho avy ny mpaminany sandoka sy ny Kristy sandoka zay aneo faneho-pamantarana sy fahagagana mitana olom-boafidy. Donc ny olom-boafidy raha mametraka ny repèrany fotsiny eo amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana dia mety diso lalana. Satria ny olom-boafidy tokony orona kokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra no fampiasan'Andriamanitra. Satria ny sitrapon'Andriamanitra no alalan'Andriamanitra azy fa tsy ny fampiasan'Andriamanitra azy. Efa mba namaky Matteo 7 any reny olom-boafidy reny, Matteo 7:7-7. Tsy rehetra manao amiko hoe tompotompo nitry ny fanjakany landra fa zay manao ny sitrapony raikitra eny an-danitra. Fataro izy Jesosy amin'ny hazo ny vony. Ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara. Dia le fahatsaran'le vokatra tsy miankina amin'le hita ety ivelany hisariana anao ao aminy, fa miankina amin'le fahatsarana ao anaty avoaka hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany le fahatsarana ao amin'ny sitrapony miazona fa tsy ao amin'ny vokatra, tsy ao amin'le hoe résultat zany, tsy any amin'le hoe fahagagana sy famantarana loatra. Midika fa tsy hoe fahavaliny sika, fa jereo le fampianarana teo. Misy ifandraisany ny fiorenan'ny fiainam-panahin'le olona mandroso, mamotsitra dia atsarain'Andriamanitra le vision. Ohatran'le jamba atao amin'ny teny manafaka, raha ny teny manafaka nareo ao amin'ny azo kely mission events sy ny assistance divine sy ny roitsika dia nalefako ny zaraiko izay teny zay hoe izy ranabavy-body teo hoe ny masony nahita fa olona mihetsiketsika ohatry ny azo, ohatran'le tao amin'ny baiboly mihitsy zany. Fa zao ny tantanan'i Jesosy izy hivoaka ny tanàna. Teo Jesosy hoe raha mety aleo tsy miverina amin'ny tanàna io intsony. Zany hoe misy ifandraisany amin'le toerana namoahana azy ny tahiry ny fahajambany matoa tsy nataon'Andriamanitra instantanément. Ny mamaky an'Andriamanitra direction aloha fa tsy vision. Tantanany aloha voapahiratiny dia jereo le izy le fitantanana nanamboatra amin'ny fiainan'Andriamanitra, lasa natahotra izy ny tantarainy tamiko, tena le fibebana tonga tany an-trano le fibebana pastera, tena bebaka, tena nijereko daholo hoe inona ny tsy mety. Tena ndroso izy, tena pahiratiny izy. Tsy nanaraka azy tany eo isaky ny metsika isaky ny maraina, ositra talata larobilaka tsy ilaina. Fa le fahasoavana sy le fanahy ao anatiny tamin'le fanosorana n'Andriamanitra azy, rehefa mivotsorana le filazantsara nanana fahaleovan-teny izy anolotra ny fiainany sy ny amboatrany ao anatiny ifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony. Somary teaka ho an'Andriamanitra, halleluja, halleluja. Afaka alaim-panahy ny olona zay manam-paniriana. Raha voatsao ny faniriana
miala tsiny fa tsy alaim-panahy ianao. Ny filana zany a dia misarika ny olona hiala amin'ny volonté-n'Andriamanitra. Zay le hoe miariary ny asan'ny nofo mahatonga anao asa hafa koatra andrasan'Andriamanitra aminao. Mora viliny satana lalana ny olona raha toka filana no mitondra azy. Eo ny alalana izy. Raha vao filana no mitondra anao, ny mba ho tafita, ny mba ho be vola, tsy maintsy mangalatra reny olony reny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa filana raha vao antaninao izy dia zavatra ohatrohatra zany ny tena mamaika azy ao anatin'ny fony. Hoentiny filana izy. Tsy filana aloha. Tadio fa tafiditra anatin'ny filana, ny filana ositra. Ny filana ositra. Filana famantarana. Filana fagagana. Jesosy ny teny, jentilisa amin'ny fatrapitady, famantarana. Tafiditra ny filana zany. Filana no mampiasa anao tandremo, so ao amin'ny birao amin'ny filana no maniraka anao anao zavatra. Raha vao filana ny directeur, mandini tena. Mora vily amin'ny fakapanahy ianao. Mora vily amin'ny fakapanahy. Tsy poniny fotsiny amin'ny fakapanahy ianao. Tsy tia ny devoly ty sekoly androany maray ty halany ty. Dia inona ny tanjon'ny filana? Ara-nofo. Raha ositra ny tadiavinao dia mba ho ampiasaina. Isongadinana izy ianao. Dia rehefa azo le ositra, tsy hitasotra eny amin'ny endriko mihitsy ny faneretretena manome voninatin'Andriamanitra. Fianao mametraka baolina sponge anao korongeza be ao mba hanelika ao, fianao ny rôle. Dikan'izay tonga tany amin'ny orgueil ianao. Dia anao mieritreritra hoe le fampiasana anao ny zava-dehibe. Nefa tsy afantarana ianao raha tsy le vokatry ny fanahy. Zay mpanaraka fandarana tsara dia mahalala ny famarinana izany teny izay zaraina eto ankehitriny izany. Isongadina, hiavaka, ho hita. Ohatra, ianao rehefa mahita olona mitanjaka, raha vehivavy na lehilahy, dia voasarika na kely aza hijery satria olona normal ianao. Ianao ihany. Mety gaga nareo raha miteny an'izao teny zao ahako, pasteur ahako. Fa misy fotoana rehefa mandeha zay dia misy olona mety tsara tarehy, tovitovy amin'ny mama. Azavaiko a? Dia tafitopo kely ny maso hoe hay, manjakosy zany olona zany. Fa fraction na seconde tonga dia viliko ny maso. Olona normal lahako mety taitra. Fa tsy normal. Raha lehilahy mahita lehilahy dia hoe beau gosse le ry. Na vehivavy mahita vehivavy dia manjaka indry. Tsy normal zany. Andaso isara zavatra kely aminareo, misy zavatra tena hoe fahamarinana mba tonga anareo tsy hanamelo tena hoe mijery dia tena iny rehefa nijangajanga. Non, mbola tsy hany aloha tsika. Eo amin'ilay fijery fotsiny. Aza manao an'izany rehefa mety misy olona koa ny mahita dia mba miteny hoe mba manja koa le pasteur. Tsy normal ianao raha toka alaim-panahy amin'ny olona mitovy sexe aminao na lahy na vavy. Ny olona normal dia lehilahy alaim-panahy amin'ny vehivavy, dia vice versa ny vehivavy mety ho alaim-panahy koa amina lehilahy. Raha tsy zany dia tsy mila délivrance. Raha ohatra ka tsy zay ny zavatra mitranga dia mila délivrance spéciale ianao. Raha mbola olombelona ianao zany a, manana fandriana dia tratra azo alaim-panahy daholo. Ny fakapanahy dia tsy fahotana satria Jesosy Kristy koa aza nalaim-panahy. Hatreo amin'ny fakapanahy zany sy ny alaim-panahy tsy fahotana fa nalaim-panahy Jesosy. Fantatsika zany na dia tsy nalala ota azy izy. Matthieu 4:1 dia hoe nentiny devoly izy a ho alaim-panahy ny anefitra. Luka 2:22 milaza an'izany ny Baiboly. Ary amin'ny Hébreo tena nitsindriny mihitsy nefa izay nalaim-panahy nefa nandresy ny fakapanahy dia izy no mampandresy antsika koa.
zany hoe natongoavany hamonjy antsika ho afaka mifakapanahy ko ny fakapanahy tsy fahotana manota ny olona rehefa manaiky amaly ny fanasany ny fakapanahy sy mitoetra ao ny fidiranao sy ny fitoeranao amin'ny fakapanahy dia miteraka zaza atao hoe fahotana ary raha laim-panahy anao dia aza mitoetra sy miditra ao fa miala amin'izany satria tsy tonga dia tanteraka ny ota raha tsy nampidirinao ny fakapanahy ary nanaiky hitoetra ao ianao ary rehefa nitoetra tao amin'ilay fakapanahy no ka nanota dia tonga dia manaraka ny zafikely ny ota atao hoe fahafatesana zany hoe misy miteraka zany ny razambeany zany a fakapanahy nitondra ota dia rehefa ndraisinao zany iny dia lasa niteraka nareo sy le fakapanahy atao hoe ota dia le ota ndray a niteraka nareo satria nipetraka atao ianao ny zafikely ny atao hoe fahafatesana apokalipsy 7 ny 10 inona ny zavatra mitranga raha tiako ny andresy fakapanahy dia ahoana ny lalana hitondran'Andriamanitra ao anatin'izany tsotra le izy apokalipsy 7 satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaranao vovonjy amin'ny andro fakapanahy ny fiarovana anao amin'ny fakapanahy dia fitiavana tenin'Andriamanitra zay le fiaretana mivavaka dia misy fiarovana le izy satria ao anaty faharetana amin'ny fitandremana ny teny faharetana tsy hoe maheno vetivety dia miala faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra vereo faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra dia vovonjy amin'ny fakapanahy ianao satria fantatrao zao le cible amin'izao hoe iza zany ny cible ny fiainam-panahinao sy ny communionao zay ny tiany devoly hopitehana dia eo amin'ny nofo izy mampiditra programme amin'ny lilalalana tsy hakatohan'Andriamanitra ozy izy efa nitandrina ny teniko sy ny amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao zany hoe manana lala manana fahafahan'Andriamanitra hiaro ny olona manaiky hitandrina ny tenin'Andriamanitra Petera 2:9 ny apôstôly malala atao hoe Petera ihany koa dia nanambaran'izany izy Petera 2:9 ozy izy hoe dia fantatry ny tompo sy amin'izay ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny fitehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana mila tonga tsara fanahy ianao ny olona tsara fanahy dia arovan'Andriamanitra amin'ny fakapanahy tandremo fa rehefa manjaka ny filana sy faniriana fatratra tiana-karena ohatra dia mandatsaka antsika amin'ny fakapanahy ny fandrika avy amin'ny devoly andringanana ao anatina fahaverezana ny fanekenao hiditra tsehatra naraka ny nofinao na dia efa manana an' Jesosy azy ianao ny devoly tsy afaka andringananao amin'ny fahafatesana fa ianao no mila mijoro sy manaiky amin'ny lalan'ny fiainana sy sitrapon'Andriamanitra ahafahanao mandresy ny filana sy ny fakapanahy amin'ny alalan'ny fanekenao zany hivavaka amin'ny fanekenao ampitoetra ny fahamarin'Andriamanitra ny fahafahanao mamantatra ny conséquence ny zavatra ataonao hoe fahafatesana ny efa rahany io dia tokony hankahalanao an'le lalana tiany satana hitondrananao mety mahita olona mitanjaka ianao falaviro ny masonao zany mety mahita olona ianao tena hoe miantso ianao ivily ho any amin'ny fahalavona fa mijoroa ianao dia zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza manampy ianao ny amin'izany resaka zany andro any amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ary havana malala amin'ny Kristy Jesosy eo Timoty 2:2 inona voasoratra ao mantsira ny filany tanora fanahy mantsira ozy izy ary miaza mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio Timoty any Timoty voalohany toko 9:10 ka hatramin'ny 9:12 9:10 ka hatramin'ny 9:12 azafady fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ko ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily lalina tamin'ny finoana miala tamin'ny finoana ka nanindrona ny teniny amin'ny alahelo be fa ianao kosa ry lehilahy n'Andriamanitra mantsiry zany zavatra zany ka miaza mitady fahamarinana toe-panaraka n'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy efa mba nihevitra n'izany ve ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra Korintiana 1:9-12 aloha fa alefantsika daholo mihitsy ireo zavatra tokony antsirana rehetra ny dikany hoe mantsira dia mialata ao matoa Andriamanitra miteny hoe mialata ao aza miseho bokina Korintiana 1:9-12 mantsira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelany tena ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany io teny io le hovaina dia nyzao mantsira fa aza tolotolotra any amin'izay tsy tokony hanolorana azy efa misy ny men'Andriamanitra tokony hanolorana azy dia omeo azy Korintiana 1:10 ny 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy ko amin'izany ry malala mantsira ny fanompo-tsampy
ke le fanompotsapy io be deabe ny voafitaka ao anatin'io mieritreritra fa tsy avy ambony mbadiry fotsiny dia zay ny atao fanompotsapy non fatokina menaka mifatokina mosoara mifatokina sampy zany na baiboly io aza nataonao ondanao ambany sampy zany ianao tsy mamaky akory fa mba atoro tsara amin'ny alina dia ataoko ato tompony tratrandrira baiboly amin'izay mibotony masonao dia retrenao andriamanitra ny tsy miambina anao ny tena ao anatin'le baiboly iainanao ny zava-dehibe fa tsy le baiboly ny ataonao ondana sampy zany mandro sira ny fanompotsapy mpanompon'andriamanitra koa sampy koa rehefa maka mitoeran'i jesosy hoe ao aminy ianao mandray fahasoavana fa tsy mieritreritra le fahasoavanao amin'ny kristy ny tokony hotovozinao sampy zany ositra koa ny ositra ho anatinao tamin'ny andraisanao an' jesosy nyraisinareo avy amin'i jesosy fa tsy avy amin'ny olona le izy raha tonga zany anatonanao mety tanana aminao dia fampaheritsika amin'ny fampisarza impartition tsy addition ny addition tsy misy fa feno tao amin'ny kristy fa ny impartition afaka ny fampizaritsika miombona ao anatin'le izy ho fanorenana hitarafana ny fahafenon'ny kristy tsy mareteka ao an'andriamanitra tovy amenina tsara moa mety alay mpanahy ianao fa tsy mamela tsy midiky zany hoe hitondranao any amin'ny fahotana le izy rehefa fenony ao anatinao ny hoe tafiditra ny fakapanahy dia mitondranao sy mahazakanao izy hoany amin'ny fahavarim-barianana amin'izay tafiditra izy zay rehefa mandeha araky ny filana ny olona dia azo ny fakapanahy amin'izay rehefa manatateraka sy mandeha araka ny filana ianao dia manota amin'izay tsy ny devoly nomenao tsiny na fanamasina ny tsy niasa tsara teo aminao fa ny safidinao mihitsy no nitondranao tany amin'ny ota ary zay ny mahatonga amin'laza io safidiny raisitsika io tena sarotra be ny migere azy afaka tonga dia nataon'andriamanitra hoe tsy mana-tsafidy tsony ianao fa rehefa ny fitsoran'le izy dia ianao sisa no mitondran'le izy ka ny fahotana tsy mandeha rery zany fa miaraka amin'ny fahafatesana foana izy rehefa tafiditra ny fakapanahy dia mahatonga anao anamarintena rehefa tafiditra ny fakapanahy dia mitonga karaktera atao hoe fanamarina tena tsy manamarina anao tsony le teny satria le teny rehefa tsy tianao fa manakana anomby zay tianao atao ny décision anao efa andeha ho any amin'le lalina tianao andehanana voafatotry ny fihetsepo amin'izay dia eo amin'izay le mitondra mibavaka diso raha eo amin'ny anaran'i jesosy tiako vady monsieur Bernard vady ny vety fakapanana mily anao le izy tsy voafehanao le izy nandroso ianao dia nahita fiti mihoatra tamin'ny vadinao tany amin'izay olona nandehananao sanatria tsy eto zany olona zany dia hitondra mibavaka diso hoe manokely ery mananina kely atsy manao an'izao jereo masona akaikinao aza manaiky andray ny invitation ny fakapanao hoe fa raha tafiditra eo ianao hoe mora mity za hoe fa sarotra no voaka ny lalana tokana anapaka ny vokatry ny ota tsy amin'ny fahafatesany dia tsy misy akoatra ny famindram-pon'andriamanitra miasa amin'ny famonjena nataon'i jesosy tandre ny fanomen'andriamanitra antsika ny fahafahana hanao ny sitrapony sangy ilay sitrapo no tsy malalaka ahafahantsika miainana zany averiko nomen'andriamanitra antsika ny fahafahana hanao ny sitrapony saingy ilay sitrapo tsika no tsy malalaka anatanterantsika an'izany fa perturbe ny devoly amin'ny fakapanahy ao dia zao indray nomen'andriamanitra antsika ny fahafahana indray anao ny sitrapotsika saingy ilay sitrapotsika ny tiatsika anjaka mihoatra noho ny sitrapony zay mahatonga anao tsy pino mora tarihan'andriamanitra fa pino mijoro mametraka an'andriamanitra ivalide na anaiky ny sitraponao be dia be nitaraiky ao anatin'izany ny kristianina ary aloha vaoko ty sujet de prière ty amen sa tsy amen mandraisa fanapa-kevitra safidy tsara ianao fa ny fakapanahy tsy ritra zany manaraka anao ny atsosokoditra izy naiza naiza misy dia misy foana raha mbola misy nofy ianao ka misy faniriana dia ao izy io no milaza tsy ny saina ho eloka ny fiainana mety diso tany
tany alohan'ny lalàna rehetrarehetra tany. Ozy izy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 5:7. Alleluia. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy hisaina ny ota raha tsy nisy lalàna. Midika io fa tsy nisaina ho eloka ny fiainana mety diso tany alohan'ny lalàna. Tany ohatran'ry Abrahama. Ohatrany mety sy normal ny hoe lehilahy manambady maro tamin'izany. Lasa culture izy tamin'ny andron'ny Abrahama. Tsy misy lalàna mandiso ny hoe diso sy tsy marina io ataonareo io. Fa ohatrany mety le izy. Ohatrany mety ny zavatra rehetra tamin'izany. Magaga fa i Abrahama sady miaraka amin'ny Sara, miaraka amin'ny Agara, miaraka amin'ny nerakarahany daholo izay mety nerakarahana rehetrarehetra nefa izy mahino an'Andriamanitra. Dia manontany teny ianao, ary io mandiso ny fiangonany ny andro farany. Ka maniny Abrahama firy ny vadiny Jakoba zao, izay zao pastera zay ny zanaky Abrahama e. Lozy! Filana le izy dia marinina. Ianao masona eo akaikinao, bebara ohatr'izay hoe tena miangavy ianao hoe mibeba. Mivirena amin'ny norma hoe fiafakaiky mipapakatra. Dia atao vira kely ohatry ny pasteur André Rary family. So tapitra eo ny fotoana. Ataova an'izay. Mbola tsisy lalàna dia tsy niariary le faharatsiana. Tena fahotana nefa le izy ary tsy tiany Jesosy mihitsiny. Mibedesiny Jiosy hoe ny amafy mifonareo na tonga Mosesy ozy izy nanaiky anareo anao an'izany. Fa tsy ohatr'izany tany amin'ny Genesisy, tany am-Pendohana. Lara sy vavray no foroniko. Tena fahotana le izy fa tsisy lalàna nanao fotsiny. Tsy nisy nilaza hoe tsy mety raha tsy teo ny lalàna. Tsy azo samborona ianao manao sens unique raha tsisy panao manakana tsy afahanao mandeha any. Lalàna panao amin'ny tena tsy mety makany. Vonse hoe tsy nety le nahazatra anao fa lala manivaka foana kay nalenao hatramin'izay. Tsy azo samborona ianao raha manao sens unique, tsy misy panao manondro. Rehefa misy panao manondro ka raha miteny polisy hoe retiré ny permis anao satria any amin'ny tsy tokony ho aleny nandehananao dia aza mamaly eo satria rehefa mitonga ny lalàna dia miariary ny fahadisoana. Zay ny teny Paoly ho tenenina. Ka ny lalàna dia maneho ny ota miariary. Jaona 5:5. Anao fa ataoko malakilaky fa manomboka mandeha ny fotoana. So tapitra eo ny fotoana. 5:7. Ataoko vetivety fotsiny. 45-40. Alléluia. 45-47. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asa ataonareo fa izany ho ampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy etokinareo. Fa raha mba nino an'ny Mosesy nareo dia nino ahy satria manoratra milaza izy. Fa raha tsy mino izay noratany nareo, ataonareo ahoana ny finin'ny teniko. Teny Jesosy tsy azonareo izay zavatra teneniko. Raha varinany amin'izay nosoratany Mosesy nareo nefa tsy mahafantatra ny nandrahana azy. Amen. Dia zay mahatonga Jesosy ny teny za tsy hanafoana ny lalàna fa natateraka an'ilay izy. Anitsy mba eo amin'ilay volonté parfaite n'Andriamanitra ny fampiarana ny zavatra rehetra izay nampitondraina ny Moïse. Ka ny lalàna manameloka fa tsy devoly. Matony mena ny lalàna dia tsy manana pouvoir ny devoly anameloka anao. Fa Andriamanitra nefa nanome ny lalàna anitsinanao any amin'ny programan'Andriamanitra. Mosesy ao amin'ny boky izay soratany dia maneho zavatra anankiroa. Manoratra ny lalàna izy anameloka, fa manambarany Kristy izy anamarina. Anao ny safidy amin'izay androany. Anao ny safidy androany. Raisy Jesosy ho tombosy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tsy misy fanameloanao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahafantaranao ny fisian'ny fakapanahy dia lalana ijoroanao sy tombonao amin'ny fahasoavana bebe kokoa, ifandraisanao amin'ny fandreseny miasa ao anatinao. Avelao ny fanamasina hitaridalana anao. Aoka hiratra ny masom-panahinao alala fa tsy natao hanapaka ny fiainanao ny fahafatesana. Fa ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena ny fotoam-panivananao hitafy ny tsy fahalovana. Rehefa aneno ny trompetra sy ny feonarika anjelin'Andriamanitra ka iseho any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Rehefa mibebaka dia mibeba marina.
aza manenina fotsiny fa nanota vokatry ny tawatra conséquence fiatraikany conséquence ny zavatra nataonao ohatrany satana fone tena ekeny Jesosy fa ny anaty kisoa fa mibeba ohatra ny zanak'Andriamanitra mahatsiary nenina ao anaty fa tsy mety ny natao dia miverina amin'ny décision voalohany ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka rehefa misy voan'ny fibebana ao anatinao mahazo aina ny fanamasina mitondra anao aza manaiky ho fitapitahany devoly amin'ny zavatra kely tsisy dika ny alabotry tsy sambo ngeza be ny mesiny nangalariny fa botry alabotry tena tsy omby fahatody ohatratra zany mitovy daholo nefa ny alatra rehetrarehetra dia mitovy daholo dia raha vao mangalatra ianao dia azony devoly atao mababitrosanao na ny amin'ny taranako amin'izay zavatra tsy mety nataonao androany maraina esory zay zavatra tsy izy rehetra mety teza ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra manenena amin'ny zavatra tsy mety mahafantatra anao ve fa ny tenany tonga betsaka manao amenina fa rehefa avy eo ihany dia tsy amenina indray fiatsiny devoly fiatsiny devoly mingavy anao oka ny amenina anao tena hitondra anao hiamene anao any amin'ny volonté an'Andriamanitra tanteraka amen sivitehaka ho an'Andriamanitra mitsangano amin'ny toerana misy anao hohofainy amin'ny lanitra ny tanana ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo teka sitraka anao zay Jesosy androany maraina te hisaotra anao amin'ny fonay manontolo zay te hideranao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ny amin'ny fahafenondreo fahatsarana rehetra hitondranao ny fiainana isan'andro isan'andro matetika ane aditsaina vokatry ny fahalalana iny zavatra tsy mety ataonay mbola tsy alana iny miteraka tosidray matetika ny fahamarinana tonga zay manda zay no mahatonga faharavana fandroany ho sakananay ny lalanay tsy ho amin'izany izaho toetra mifonay zay iaina amin'ny fahamarinana na tsy mahafinaritra ny sainay azy satria zatra loatra zay ny aina tamin'izay lalandririnina tiana iainana efa kaiky ny fiverenanao hiveriny zay eo atongotrao ho mpanompo ny fahamarinanao asandatony tanao dia teneny Jesosy tia manaiky ho mpanompo ny fahamarinanao Andriamanitra iaina amin'ny fanetretena amoaka vokatry ny fanahy andeha araka ny sitraponao manaiky ho tariny fanahinao hoeto afa tsisy fanameloanao aminao fantatra ny famindramponao zao ankehitriny zao afaka hiasa eo amin'ny fiainako andrava ny fanorenany satana rehetra sy ny seza fiandrianany miorona eo ambony ny ota sy ny fakapanahy androany amin'ny andarany Jesosy rafy zany rehetrarehetra zany raisondrahan Jesosy raisondrahan Jesosy raisikiondrahan Jesosy anadio ny heritreritra anadio ny foko anova ny ato anatiko ho toerana mahatamanan'Andriamanitra reo zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra mbola mety iainako mahazatra fanahy fahatezerana fanahy felonana fanahy avonavona fanahy faharatsy toetra fanahy fahasiahana miala amin'ny anaran'i Jesosy tononoko androany maraina ny fanasitanana avy any ambony amin'ny saiko amin'ny foko amin'ny fanahiko eo amin'ny fiainako iray manontolo aoko ho tanteraka zany tia tario Andriamanitra tia tario Andriamanitra eo amin'ny planinao eo amin'ny programanao ho voninahitra horery mandrakizay raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany maraina andehananao sy iainanao amikasika Andriamanitra tondra fanasitrananao anao eno ty teny ty te hiteny aminao voavelany eloko raha tena mifonono ny raisanao an'le teny Andriamanitra tsy manameloko anao tiany Jesosy any ianao tsy vola makarena no vidianana ianao na zao tontolo zao no nafoiny fa ny ainy satria tiany ianao tadidio zany ary ataovy latsapaka omponao fa na misy fotoana ary izy marary kely mahita ny amahafonifonao indraindray dia mbola manome ny tombonandro ianao mbola afaka atsiaro fa manatena ny amin'ny fiovanao indrainao androany raiso zay fiovany zay raiso ny fepetra tompo fahavaliko ty nofo ty tena teo le raha namana ho avy mivabababa tsy nietsika ntsony ny tongony
tena efa imbetsaka ny tende hivavaka fa ohatrany tsy mety, tena imbetsaka ny tenao ny sitrapon'Andriamanitra fa ohatrany mbola tsy avela le raha matoko tsy nanankiroa amin'izao. Zao mahalay mety dia tsy maintsy le raha eto ny heretana. Mbola alahelo an'le mandeha mivoaka zany hoe raha voavoadona aty dia soulagé na ohatrohatr'izany. Oza maintsy azy tady dio tsara fa misoran'Andriamanitra fa mbola tsy lasa, fa mbola afaka mibebaka andao ararotsika le fibebahana fa ny fiafarany fiainana eto ambony tany dia ohatran'io daholo, ohatran'io na mihetsika na tsy mihetsika tsy amin'ny olana. Fa zao miverena angana ovay le fo ianao nandray manao folotika, dia raha vao folotika ianao dia tsy tea mela heloko zany, dia indraindray ianao mieritreritra hoe manana marina satria eritreretiny sainao fa navavana azy ianao ka miteny an'izay tianao hotenenina dia gratuit daholo zany na amin'ny ao an-trano na manodidina. Oreto lalana makao amin'i Jesosy tokana ihany faneretretena, fitiavana, fahamasinana, apetrao ny lanjany zany satria nanamasina tamin'ny rana izy sy ny fanolora-tenany ary ny fanahiny ao anatinareo tamin'ny vidiny lafo ny vidianana anareo mandeha narak' izany anaka. Aza mandeha ny fiainana taloha, efa olom-baovao zao, efa lasa ny zavatra taloha zany mandehanao amin'ny voalohan'ny ten'Andriamanitra. Tiafa mafy be ao an'Andriamanitra, maro zao toerana toko mafanaritsika vetivety ao an'Andriamanitra. Alleluia. Mafanaritsika ho an' Jesosy any dia filazana foy rapitso sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambinany tsoa, fanambinany toetra iarahana amin'ny maman Viviane Ravoniarvel. Alleluia. Denise Mariva ao amin'ny tranopokon'olona Analakely antsika menakavy. Fotoana spécial koa io fotoana io hijerevantsika indray hidirantsika lalindalina kokoa ny amin'ny fahafahan'ny fiainam-panahinao miorina sy voatahiry ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra toy ny le androany le izy fa hafa kely indray mitondran'Andriamanitra antsika. Ny sabotsy maraina aza dino fa fotoana spécial foana koa hitenenan'Andriamanitra antsika amin'ny latabatra mba hatonga antsika hitambatra ao amin'iza ao amin'i Jesosy sy mora alahatra. Amen. Ao zany ny fotoana hikarakara ny tompo antsika nanantsika fisokafana bebe kokoa alalanao hoe wow ayve zao ka nitanjon'Andriamanitra ao ambadiky ny antsony eo amin'ny latabatra. Wow, anomboka tena hitoetra tsara amin'izay sy orina bebe kokoa ao anatin'izany fahamarinana zany. Itsangany an-tanan'izay mandrehanako tongavy ianao ny zoma arivo jereo masonao kaikinao iny le makamokamo anao iny mihitsy hoe nefa fotoana tokony afaka anao eo mihitsy Andriamanitra ny amaly anao. Alleluia. Nandray le zoma ariva kamokamo indrindra raha vao misy mandrahona rahona ny eny felatanana nitany ny eritreritry tonga dia ho avy ny orana. Ny anao mbola tsy felatana fa ohatra mba mialokaloka izy Andriamanitra siko alokaloka kely mba andeny zanako zoma ariva ianao mipetraka ao an-trano anaraka direct dia ozy tamin'le olona efa manaraka direct mitovy ihany. Jesosy tsy maty amin'ny azo fijaliana direct réel le izy fa tsy tena ambadiky ny écran izy no maty meo voninahitra kely izy azafady. Amen. Tongavana zoma ariva fotoan-dehibe ho antsika sy sabotsy maraina mila tonga ianao manovo mandray fa be dia be ny olona mandray fahasoavanao ambadiky le izy mety setreretiny saintsika mihitsiny akazay raha lavitra ianao tsy maninona raha sendra tsy afaka ianao dia misy mandefa mihitsy ny MP hoe pastera tena amin'ny fahamarina le teninao iny fa nanaraka setra amin'ny fara fa zay nefa tokony hoany fa zay aty lavitra aty dia ozy raha ny lavitra ianao hitan'Andriamanitra zany fa misy fotoantsika afaka ihany tena sy lasaka iny fa raha pitsy ranga mandeha fa alainana faka mpanany digan'izany tongavy ianao aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanao ny sasany alao ny sasany ianao an'izany fa aloha ianao ho tonga mba ho tahian'Andriamanitra ao fanatrehany. Amen. Tsangana ary andraisatsodrano hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana aminarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo. Amen. Misaotra tompoko.